Giudi na leccia, iti tanzikiti, wa mais a fezia, sawela temi giudi. Tantsika teo dia Jano Ramambazafy no vahintsika amin'ny takariva ity. Izy dia mpanao gazety ary isan'ny efa zokiolana sy n'izay tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay. Miarabanao tonga sy eto amin'ny fivavahana. Miarabanao na te miarabanareo mpijery télé viva androany zoma ty. Inona ny Papi Jano no antonjianao eto amin'ny fivavahana ity takariva ity? Ay, ty zany zao raha ho dinihana, ho tenenina dia aloha tsorina hoe somary karazana fandarana spécial ihany, zany hoe fantoka amin'ny zava-nisy indrindra fa tato ato, kanefa kosa fantoka amin'ny resaka anankiroa, ny kolotsaina zany dia ny fanaovana gazety. Ka raha ohatra hoe fanaovana gazety ny resahana dia zao ny fipetrany. Za efapolo taona zany nanomboka nanao an'ity hoe serasera na communication fa nanomboka ny taona 427 sy arivo ny tena hoe nanao mpanao gazety zany na tany Epita na teto zany zany hoe 3 taona mpanao gazety. Ka io indrindra natonga niaka aloko misy niaka sehatra dia misaotra ny viva hoe mba nandray ahy satria ny sasany dia aloha tsona matahotra izy andray tsy fantako inona ny antony. Za tompoko dia milazaiko anareo fa tsy mba mpiteniteny foana ary rehefa miteny misy pirofo manaraka izay ry naty nareo moa mbola vao tanora vao misondrotra koa marina resaka télévision fa zao rehefa mpanao gazety na antsoratra na antsarina eny mpanao gazety. Mpanao gazety tompoko eran-tany zany raha tena mpanao gazety matianina tsy andeha hoe andeha hiborosy any ihany na hoe amin'ny teny frantsay pour faire plaisir à XYZ. Non, mpanao gazety zany mitsitsery contre pouvoir zany. Ny anjaran'ny mpanao gazety raha tena izy azavaka anao vetivetika dia tsotra. Io mpitondra reny vahoaka maro anisa dia meno ny zavatra lazain'le mpitondra ao propagande ninina dia hiteny izy hoe za zao anao an'izao telo volana afaka ny délestage sy ny etsetra. Tsara zany programme zany dia iny zavatra tenenin'le olona iny le mpitondra iny ampitaina maro anisa ary hoe izao reto ny lazaina iny zany na antsoratra na mbava na amin'ny télé na amin'ny sary dia miandry io afa tsy mifanaraka ny zavatra ny tenen'ny terrain-boalohany anjaran'le mpanao gazety amin'izay mampatsiahy manakina fa tsy midika an'izany izy koa hoe mpanohatra indrindrindrindra amin'izao efa lamody hoe mpanonga-mpanjakana na mpamadika. Za dia tsoroko aminareo fa efa niaina efa tamin'ny androny dadabe tsiranana raha ohatray fipetraka sy mijerany mpanao gazety sasany entre guillemets ngamba misy ohatra eto hoe PISB d'aveu AREMA d'aveu TIM d'aveu UNDD d'aveu TGV d'aveu HVM ngamba tsombontsony ty médaille ty tsy tompoko na ianao mpanao gazety mitsitsery contre pouvoir na ianao mercenaire. Ary io indrindra ny tena asa voavakinao koa ngamba ny communiqué ministre Henri Laurent Adjasson na Euro Mercia ohatrany tena miantsy amin'ny mpanao gazety izy ary za manokana fa ny anarako ngamba sy nitenenina ka zao ny zavatra lazaiko miteny izy hoe efa tena ho avy amin'izay amin'ny angaty sy ny arina manomboka amin'ny janvier fa ny tribunal zany satria izay aloha mpanao gazety tsy azagadrana dia ho azo amin'ny zavatra ray fa zay miopefy sy miteniteny tsy fantako dia ho avy ka zao ary eno tsara ty zavatra manaraka ty Roli Mercia mihitsy ny tena an'izay ny tamin'ny 4 sy 4 arivo alefasingeriana. Salamy tenako aloha dia ny tenako mihitsy nyresa izy moa zao no afaky laza hoe tsy mba niasa misy ty Roli Mercia ty tamin'ny fampandaniana ty hery ratsonary mampianina zay inona zao ny heloko ambany ataoko tamin'izany hery ratsonary mampianina dia nefa dia resaka moa zany io dia zao ma satria hoe miaraka amin'ny andro ratsy zay zany ny heloka natao miaraka amin'ny
velona zay fotsiny any niloko natao zany amindreo ka rehefa zany izy na niasa na tsy niasa nandritry ny telo taona maministra azy na niasa be areo nanao an'le propagande tsy ilaina io fa lana mandehany ary tsy vitany lana mandeha fa fanaratsiana sy fanenjehana ohatrany de tena indray zany de voly ka de manontany am'izao fotoana zao am'izay satria volana vitsivitsy eny nitsangana an'le gouvernement sy nitonga eo amin'ny 10 volana tondraan'le hery-rajonano ampiana firenena izy zao ny tena de voly mba manontany am'izay mba zay matonga hoe amba tonga am'izay kosa ny fotoana mba isehoana tsy ndraindray iresahana satria mananadidy ny tena firenena tsy avela fotsiny entina tokony olona any anaty ato ohatran'izany na inona toerana misy azy na inona toerana misy azy fa zoatsika olo-pirenena tsotra ary zoan'ny mpanao gazety ny manao ny interpellation manao critique zany rehetra ka tsy miambamba tsika manao an'izany ho an'izay mbola tsy nahalala ao anatin'ny fitondranao présidence moa tsy misy gasy voatonga mbola tsy hainy hoe inona ny seotany alotany ataon'ny mpanao gazety sy ny rehetrarehetra teto amin'ity fireneny ity de ampalalana azy hoe tsy vo zao nanaovana an'izany fa hatramin'izay nefa nanaovana an'izany rehefa vao misy mibilila de manitsy itsika ary manitsy amin'ny fomba mifantana tsy miambahamba ary zavatra marina no resana tamin'izy iny resadresaka iny papijano iny ka iny fandarana tao amin'ny radio Free tamin'izy zany efa nazavainy zany efa tsy ministra tsony de iny efatra amby folo sy roa arivo ka inona zany dika le zavatra ataon'ny communiquing le zavatra ny teneniny iny zao ny rarany ka za tena mitodika misy ole tia mety hotraitry nate hoe to maniratsira olona miala tsiny tompoko miala fondra aminareo mpijery fa zay soli mercial efa niara-niditra tao amin'ny Madagascar Tribune tamin'ny 27 ary samy telo amby 9 taona zay fa mifomba fanaovanao nay gazety tsy mitovy ka zatry hoe ifanasavanga nanao inona fa tsotra le izy manina izy miteny an'izany de nonjay zany izy angamba telo volana tsy ministra tsona de reny ny ataony azafady tsy hoe satria za atao miviva za verina ty miasato karamainy ato vera na izy amiteny hoe zavy niasa atao amin'ny groupe Sodiaty karamainy Andriamatora Vatomanga vea non izy miteny iny tale général to amin'ny Sodiaty ameny Vatomanga voly nefa iny nenjeny ka izy maneny Saolo io tena mampime mampalahelo a ka de zao ny fotoana moa le vonjevonjena izy ary nyteny hoe de voly tsy zany tena nareo na eno zay te isolela ka 19 misy aka 19 masany olia tena hopapainy Janora Mambazafa ngino ty ho averina alefako amin'ny YouTube ko de zao lazaiko anareo ty le surprise de ty ary natao surprise ka de asakasaka ngiaro limersa hoe inona ndray ty misy boky ny soratako jereo tsara izy ty io izy io jereo tsara nangedany telo amby 10 sy efajato page ty ato ny dépôt légal raha tadiavana sous le sceau de Lucifer io hoe sous le sceau de Lucifer io ambany vahony Lucifer izy moa Lucifer devoly any de olimersa ny teny devoly natonga nanoratra ny ty boky ty mety isy matevina tokoa foraikilao masy ty mety menareo de raha ohatsy ty zao aty ngamba tsy efatretsy ngamba vidiny ty fa zao tsisy nanampy nanao an'ity azafady tsisy hoe le olona manamboly lasa nanao mpangatakary fa zao tia any États-Unis ty natota de any namidy atiny dépôt légal le tadiaviny sasany taranareo le code barre mazava de zao firenena mandroso nate repijery de zao olotra apiny ty zany tsy nialako vola na ny ariary na resaka taratasy na inona misy sary ato misy ny rehetrarehetra de tatara aloha menana ty satria maveza be tatara zany nitsanga nanomboka tamin'ny rajonary mampiana candidat fatelo ninina tamin'ny 5 janoary tao Mamasina 7 sy 4
ka hatraminy fanambaranny évêque malagasy tamin'ny volana augusta enina amby roa arivo ka io natao hoe boky tantara ka ny tiako tenenina aminareo zany ankoatrany hoe mampanao gazety za zany mpanao gazety ahoana moa ny fitenan'izay nateo hoe journaliste au service de l'histoire zany hoe manampy samy hafa mantsy hoe historien ny historien mikaroka za zany ny ampahany asako tafity makampahana dia io boky tantara iny zao dia iny efa tena boky tantara iny ary mbola historiany io 2016-2018 satria ny hitantsika zao Madagascar 2014-2016 dia misage Madagascar mivadika ka io hitanao mahatonga an'le hoe saritany mivadika zay hoe sous le sceau de Lucifer so nareo ve reto mpijereo tsy mahatsapy hoe fa mivadika ambony ambany ty fiainatsika amin'izao fotoana zao hoe vidim-bar ny bon ino moa tsy diriko averiko ndraiky hoe za koa tsy mpanao politika tsy mpikambana amin'ny fikambanana tsy haiko naona tsy mpanao gazety dia mpanao gazety ary zay ny tena mampanahirana ny eto ny asa mpanao politika angitsotsy raha tena diniany zay nge mampimiary efa isaky mihitsy ary zalao amin'ny fitondrany hoe misy ambadika politika aza mampime nama fa tena manahirana ny atao hoe mpanao politika aka fahefana fa misy programme an'asa zay ny antom-piaina amin'ny mpanao politika tompoko nefa jerevo tsara ary nate efa tapitra mandany ty fitondranaso ve mity efa anatin'ny lalam-panorena hoe amena toerana ny mpanohatra tsisy mpanohatra ofisaly nge hoe fa mpanonohatra eny any ka iza moa izy tsy me ohatran'ny tsy fatako ameko ohatry nareo satria ty hoe boky tantara tsisy ohatra hoe miteny zao hoe voangix zay indrindra le inona le voangix samy malaza be mihitsy zay resaky zay miteraka resa be any amin'ny tamazotsa serasera any amin'izao fotoana zao ka zay hoa izy aleo efa malaza hoe mpamingavinga olona ka aloha am'izay mielo alohan'ny andeha akandeha rapport andeha madame voangy ary fa zao misy miteny voangix resaky porno na ino dia enoy tsara atao mipejy 8 eno tsara satria tsika hoe manao tantara nio pejy fa 8 io efajato mialatsiva dia zao za tsy resaka ny fotoana ny teteza mita satria nisy raha manantso raha tsy mandrava andre mahazo zafy raha tsy rahaonana andro rajoelona tsy miditsika am'ireny fa miditsika amin'ny folo tena hoe voafidy dia no tsara am'izay dia andeha an'izay manao rapport amin'ny madame voangy indrindrinareo lesonom-bava-mbahoaka mbola sika resaka rehefa avy eo Justine Tsiranana teraka kaltody andriamatoa kaltody tompoko papany Justine kely amin'izay mbola demoiselle Justine nandika amin'ny baiboly amin'ny teny tsy mety olona zany tena olona zany olona nandimby azy Didier Ratsiraka mivady ato demoiselle Céline Velonjara zany hoe mivadina Ratsiraka fa Céline Ratsiraka teraka Velonjara zany Pascal Velonjara zany raha malalinareo tena anisan'ny tena nitolona mihitsy mbana tsy dia nitovy ny hevitra amin'ny samydiasa amin'ny fanaovana politika hoe zay fa zay nitolona mihitsy izy tamin'izany hoe tena azahoana amin'ny fahaleovan-tena fa ny azy amin'ny fombany zay zany nandimby any Ratsiraka indray tonga Albert et Thérèse Zafy Thérèse Zafy indray mademoiselle Thérèse Auguste né Zafy Mahova ny rainy Norbert Zafy Mahova anisany le tamin'ny 14 octobre 1958 nanambara ampahibamasy to akaikin'le vazaha io république amin'izay Madagascar izy nampiseho hoe une sainam-pirenena malagasy le sainatsika iny zany zay zany dia
lasa indray tsika nandimby an'io zany Marc et lalao ravalomanana demoiselle lalao arvelo rakotiny rainy nanomboka atao aloha tsy fantatro inona nataon'ny ray aman-dreny lalao kely fa izy avy eo Mbatomanga ao n'izy roa mifankahita io itsotso andeha mifidy manana nitondra ny mariage n'izy roa zany nge tantara fa tsy mamorona zay zany le izy de lasa ravalomanana tonga am'izay izy er martial rakoto armanina rajonary mampianina e voangy rajonary mampianina fa zao tsy misy nareo fa malala hoe ina ny anarana ameny ray aman-dreniny azy amike zany hoe né x e dikan'izany tsy hoe né de père ou de mère inconnu e fa x de eritrereto nareo reo solom-bavambahoaka hoe iaro amin'ny madame x eto Madagasikara ihany tompoka manaikinaiky an'izany izy ve sanatria mivavy hoe ololopony rehefa mitena rehefa mitena hoe ny olona hoe olona tsisy fotony tsy teny rasy nge zany hoe tsy manana fototra inona ny zavatra feninao ray aman-dreny nge fantako fa ao Tsimbazazy iny nge fantako fa atao miseo za mpianatra atao Tsimbazazy rasy be nga mianatra ao Tsimbazazy kitovoty vo navoeziny vadiny ao Tsimbazazy ka iny lazaiko anareo ny tantara tompoky tsy azo foronina atao anatiny aty dolo zany napahany zavatra nitranga atao anatin'izay fotoan'izay ary rehefa tafiditra am'izay moa de eo am'izay mitodika aminareo le solom-bavambahoaka HVM reo fantatrareo tsara am'izay fa efa tamin'ny andron'ny tsiranana zany teo de zao re aza mivarina fa manahirana nareo ohatrany mahita an'ireny vehivavy piso 10 reny PSD parti social démocrate reny tsy hitany nate zany nateraky tsy fantatra akory na olana ovavy mbola rivotra fa tam'izany tena hoe piso 10 zahay mandra-pahafatinay le mandra-pahafatinay nge reto herinate 12 taona ihany fa iza zao reo olona reo ka maninona tsy asanareo io tompoko natao io solom-bavambahoaka nalana vavy tiako misy nareo eo amin'ny parveny hôtel de ville io mitsangany hoe ampidiny ny vidim-bary gouvernementa amboary io ry beny tanàna lalosdada reo tsika nge fa todadrany nge nosy eo nefa mbola tsisy cyclone zay ny antsara ny solom-bavambahoaka fa tsy mifidy lalàna fatany fotsiny amin'le tantara zao tsy hainareo zao mifidinareo loi de finance 2018 firinareo manangatanana fatany fotsiny inona nitranga mivolana janoary eo ny vahoaka efa mampalahelo kely ty inona iakatra 20% roapolo isan-jato ny taxe sur les produits pétroliers asa na olona dondrina biary tsy alala hoe isondry dadolo nge zao rehetrarehetra zao hoe ange le fipetrany fa efa lany moa zany lalàna ny tetibola efa nlanin'ny ka efa lany eo nge lanilany fatany doly bon raha ohatra hoe io ty de ameko scoop nareo momba ny urgence le hoe resaka fisondro ronono anao kely dokam-bary so mampanina mividany nareo la gazette de la grande ville raha piso nataoko amin'ny teny diasy be misy hoe inona ny fandehany bon ka tsika ao tsika mbola ao amin'ny kolotsaintsika zao sy tantara ary eo indrindra koa ny tena mampalahelo an'ity fitondany ity tena mahatonga an'ireny vehivavy HVM manao pisdi zay mandra-pahafatinay sy vehivavy arema Madagasikara tsy mandoalika efa tratranao ve zany Madagasikara tsy mandoalika zany nandadilady mihitsy tena nandadilady ny taona 2 ny tanora nanganano avy asa eto nzay izy zao nitadaviny HVM hoe mpanonganano avy ndray hoy ny raha vo tsy amiamiany ange le tena mampanahirana nyty fandehan'ity ny tiako tenena retolo retona mahatonga nyty fireneny ty tsy andeha amilonina tsy mahalala kolotsaina 29 mars 2014 ato ny sary na inona izy ireo koa teny efa nandany lalàna 3 ny parlementaire rotonta zany efa nandany lalàna 3 fa ihany zareo zany ya inona lazainao fa tsy henoko tsara efa nandany lalàna 3 ka mbola solombabahoaka sy ny parlementaire rotonta moa zany ko mbola ila 10 taona ndray le rangary iny mbola hitatsika fa nytiako verenanao mialatsiny hoe nanapaka hoe resaka tantara 29 mars zany nge 7 mars nge nisy olona maty nge tao e fa manina nanao gâteau d'anniversaire nataonareo
champagne ramse miro maniratsira ave za zany nareo maniratsira malagasy maty ny olona talohatsika rehetrarehetra maty ngereo nytolona malagasy manina ataonareo anniversaire de zao lozy tsisy miteny tsisy manenina reny zao Jean Félicien Raté fo anaty gazetsika efapolo taona izy nge to amin'ny reneme teknisiana kely ny tomboany tao izany natafitany tenany petit à petit il a fait son nid tsisy na médaille ray ary de zany io mahatonga amin'ny firenena groupe kabe io de io mahatonga le sous le sceau de Lucifer io ary ty Roly manjo efa eritseritra rapide sy ny fongony sy izy afaka mibaky maramily hoe tena ogadrainy le ty tsotra hitanao ty boky ty hoateriko any amin'ny lapa sotako ty lapa iavoloha na ambotsoroatra saiko misy manao gazety miaraka amiko fa raha tsy tratro eo moa filoha fa tia ho dédicaceko misy o andy ery rajonary mampianina de ameko azy izy tia 400 page asy izy na manana za tsy mino manany satria nareo mandidina azy eo mandangy aminy zay ny tena marina ka rehefa voavakany ty rehetrarehetra ty rehefa tsapany fa tena resaka dala lainga be doniny ato izy ny teny hoe gadreo zanora mambazafy na tsy manaraka an'izay raha zany gadrainy tsy mampanina ngiry raha zao makany tany mora zao de zao hoe zay moa efa nekaikaiky zany mipetraka fa zao ny condition ary gadrainareo androany de rapisy tompoko midina amin'ny vidim-bary midina vidin'ny solika midiny vidina charbon atramy charbon izy vidina tsinjara no tena dirandoza be de zay de d'accord hoe ngiadray ngia zanora mambazava miteraka dolo ny rehetrarehetra iny fa mividy mividy-bary zay ary tadio tsara nefa figadrany zany nge médaille tsika ry nate aza matahotra an'izany figadrany zany ohatrany hoe médaille de combat gouvernement de combat koa moa zany zay ny fipetraky le izy resaka figadrana ihany Papy Jeannot nisy ny mpampiaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina iny vao ny tramponja tamin'ny herinandro lasa teo anao amin'ny mpikamana amin'ny CSANR ahoana ny fahitany Papy ay za ay Stéphano za moa mijery Facebook any fa zao izy moa tena azo teo izanaky reny satria tena zandroko 30 taona mazaza ny zaza ngy rehefa mazavatra na dessin tongy manjeraka be hitako le izy fatako aloha fa amintsika gasy somary sarotsarotra eto moa efa niteneniko misy tamin'ny okazava hoe 5 malagasy any mahazo mijery ny internet io fa zao ampisaiko zavatra tsy fahitany gasy zay tsy mandeha internet alefasokely ainy alefasokely le sa io jerevy tsara tambola atao pernasa Michel sy Barack Obama nataon'olona gidro mihitsy io jerevy tsara fa gidro mihitsy io filohan'ny matanjaka andrindry eran-tany États-Unis d'Amérique mbola pernasa io tsisy ny toro eo na ny ray tsisy hoe l'université américaine ny toro tao na manodidina tao maninona zao iny zao ka amiko zany zay nareo vao nahita zany tompoko no amin'ny internet eo mety itendrengy kareny américaine ka zay mahatonga azy lasa lavitra avy any tsika ny olana ampipo mitondra ampipo miampy ny fitsarana miampy ny basy maramily miampy ny vola be de nankisy kely anoinina mbanani de avely ka zao ny le izy fatako fa tena tsy mety aloha ny ataony fa io nge oloa ao e jereo Fernand Sello namatsika 10 volana avy eo mbola nazo sazy miantra nefa tsy mitombona koa le nanaovana azy zany misy miteny Andriamatoa Filoha rehefa hitanao ty boky ty mba mandinia akatoko ny fety sy ny tomboavao fa za tsy miteny hoe tsy nanao inino ny Stéphano fa mba famotsoran-keloka mba amenazy inona moa akaiky ninona moa tsika zao tsy akaiky ny krismasy inona atao krismasy tsy fanasana vanga tsisy fanao inina fa niantiny natonga eto aveko noho nataony Roly Mersa ihany noho nataony la ihany zao zavatra tokony tsy namoaka zavatra ohatrao lasa namoaka ihany mafaly ve zay zao androany to amin'ny obonaka hoe mpanao gazety zokiolona mafaly ve mpanao gazety any lamy manao hoe reo tsy tokony tsy amena tsony zao nate za mpanao gazety zany hoentina mandra maty zany fa tsy hoe reo tsy maso za
androany ngamba mifarana hitanareo zanao mambazasy mpanao gazety satria mahita hiritra anizay sasany hoe tsy amena carte de presse aza atao sainjazy aza atao sainjazy izy io hoe izany tsy mahalala hoe zanao mambazasy mpanao gazety de za zany zao de zao ngy hoe ny gazety amin'ny internet koa ny tsy atao nareo aza mamita tena za manalabaraka tena fa mana fotoana be tena manjeraka be satria tsotra ny teneniko satria mandeha ny lera efa vaoteniko zay azo tenenina ty ho ateriko aminao andre mato folo ajainy izy satria za koa nge mba mifidy azy fa tsy mety moa nataony toko akory fa anatin'ny ty ny tena tantara de zao nareo rehetrarehetra manomboka hatramin'ny numéro 100 ministre izy zao tsy ministre manao fangala-peritsaiko tsony izy miverina amina lohan'tsaiko angana be miteny fa zao nareo efa katoka itenareo va le rangalia amirediredy heritaona angy sisa mandanareo aloha de zay za tsy fatako nareo nahoana fa zao kosa raha ohatry nareo tena miery mitena nareo fa tena eo mandramaty mbola sy nisy aloha zany raha tsy mandava ihany maty de tena mitena reto miteny ary mpijery ajaina miteny ary nate fa tentena hatramin'ny fisian'andriamanitra tena lazainareo fa tsy koty ka eo no problema tsy onany zangy tsy matahotra fahafatesany iza mony tsy ho faty za sy manozana an'izanizy ho faty fa zay fotsiny zay nantony diako tatya de mirary tombo avao tsy krismasy ho ny rehetrarehetra de mba engany ka mba nisy naeny no kaikiny fa nyfolovy moa ny vatana ary nylaza marina fa azy tsaintsainina be loza be ngy fa naniratsiranao le zanao raha mambaza fa asaivy makany ny moreky tsy olona nangy zany fa aleo loha izy amaky an'ity so atako amin'ny herinandro io ngambo ty naterina de rehefa vovakina zay la roly vao tenao tsambory io ny paton la sotra tompoko isorana be dibe ianao zanora mampazapy ny vahiny teto amin'ny fampalambavan'ny fivarivaniman sy nitondra aminay an'izay zava-mitsehatra rehetra zay sy ny boky sous le sceau de Lucifer iny farana kadiniky hoe aiza izy ty namidy ty hitanareo amin'ny internet amin'ny amazon.com mitape zaneo raha mambazafy de ty ho any États-Unis any Amerika misy dépôt légal zany hoe inona moa tsy hoe resaka iza moa nanenjitsy azy de amin'ny américaine koa zay le izy fa tsy alefa librairie aty fa ty zany olona nitondra de zay 18,90 € mividiny zay le izy amazon.com de zanao raha mambazafy de misy boky anankiray koa de mbola noratra ty izy toy ty Madagascar 2016-2018 fa le eto mbola tsy fantatro fa angavina hiverina amlohan'zay ngamba 2016-2018 zany hoe kely finona zay vao veloma fa sao de be de lantsina am'le somartara le programme fa tsy maintsy ny tenan'izay atopoko de am 2018 nzay zany raha tsy hoe isananao sampona ndray tsy fatako veloma tompoko sotra betsaka zanao raha mampazafy io ditrody na letra